Ny salon des études supérieures zany amin'ity taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ity izay karakara Mata Jeune dia ho tanterahana etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny lakamisy fafito sy ny zoma fahavalon'ny volana septambra ho avy izao hetsika anankiray izay rahantsika malala fa fotoana iray ahafahan'ireo mpianatra izay vao afaka baka teo mitady ny fianarana ambaratonga ambony an'izan'izareo fianarana zany ety amin'ny sehatra tsy miankina moa zany ny tsarana mariana izay satria Mata Jeune nandritra 5 taona izay dia niezaka hatrany zany nanampy ireo mpianatra amin'ny hoe fanomezana fianarana ambaratonga ambony fa tsy hijanona fotsiny eo amin'ny resaka baccalauréat fa mba hanohy izany fianarana izany dia taty amin'ny sehatra tsy miankina zany safidianay eo amin'ny fiarah-miasa nandritra fotoana izay dia tonga amin'ny fotoana zany isaky ny aorian'ny baccalauréat tahaka izao fampafantaranareo toeram-pampianarana ambony izay mariako fa 5 izy amin'ny taona ity mandray anjara ao anatin'ny salon mariako teo moa zany fa rehefa miteny zay hoe 5 dia izay tokoa misy mandray anjara ao anatin'ilay izy ary misandrahaka ao anatin'ny trano efa zato mahery zany amin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ity ny salon Mata Jeune. Ny filiera moa zany dia mitombo isan-taona ny antony satria mitombo ireo mpandray anjara ao anatin'izy dia misy zany ny filiera vaovao foana fanomboka tamin'ny hetoana ny nampahafantaranay fa misy ny filiera médecine aty amin'ny sehatra tsy miankina dia anisan'ny ampahafantarana zany mandritra ny fotoana io izay fianarana momba médecine izay eo ihany koa ireo filiera izay efa mahazatra antsika hatramin'izay eo ireo filiera izay vaovao tahaka ny science sociale ny ressources humaines fa rehefa ilay mahazatra moa zany ny gestion management marketing fa hitantsika foana ireny ny mampiavaka ny hetsika amin'ity taona ity ny fisian'ny projet PIPOM izay projet anankiray zany hanomezana torolalana ho an'ireo mpianatra amin'izay zavatra tokony ataony aorian'ny baccalauréat izany hoe resaka filiera zany io resahany satria maro be ireo mpianatra izay mbola tsy manana sy mahafantatra hoe inona ny ataony aorian'ny bac hanao inona izy dia misy an'izay projet zany amin'ny fotoana io ampahafantatra amin'ny mpianatra indrindra zany mahakasika an'izay hoe raha te halala ianao inona ny tianao atao inona ny tokony ataonao dia afaka tonga ianao vao tonga ao amin'ny salon izy dia tonga dia ireo projet ireo mandray azy ho an'ireo izay efa tsy mahafantatra zany malala dia tsy mandalo ho an'ireo malala hiankavianay izy ireo ary ampahafantarinay fa misy izay hoe PIPOM zay afaka mandrain'izy ireo mandritra ny fotoana raha ny fampahafantarana aloha zany dia anisan'ny zava-baovao koa nandritra ny 3 taona izay zany fisian'ny banky anankiray izay manampy antsika amin'ny fanamorana kokoa zany izay fianarana ambaratonga ambony izay rehefa miteny mantony hoe ambaratonga ambony privé tsy miankina dia vola zay dia misy ny fanalefahana azon'ireo banky ireo atolotra antsika ray aman-dreny atolotra antsika mpianatra tsara ihany koa zany mandalo eny amin'ny salon mampahafantatra an'izay zavatra izay ny mariako fotsiny zany aloha ny zavatra hoentinay foana dia ezaka izay mamefafapohatra any mpitsidika indrindra moa zany ireo ray aman-dreny sy ireo mpianatra fa raha hitena hoe ny 20 isan-jato ny fianarana ambaratonga ambony eto Madagasikara aty amin'ny sehatra tsy miankina na io zany université na io grandes écoles na io institut supérieur na io centre de formation dia hitantsika ny Palais des Sports daholo dikan'izay zany tsy mila mivezivezy tsony zay ny zava-dehibe indrindra ihany koa tsy mivezivezy tsony hoe makany am-pefoloha dia makany tamena dia fa efa ao daholo izy ireo dia ao daholo ny anontanenareo dia ao daholo ny fanontaniana rehetra mahakasika an'izay misy amin'ny ankizy amin'izao fotoana izao mitarana hoe tsy homologué tsy agréé kory misy foana izay fanontaniana izay verina foana izay fanontaniana izay isa-taona fa fotoana anankiray izay ahafahan'ny ankizy malala hoe le fianarana izay miteny an'izay hoe voalohany aloha ao amin'ny salon izy faharoa raha ao amin'ny salon izy dia anontaniana eo ny fahamarinana sy ny tsy fahamarinana izy fa za efa miteny foana isa-taona fa tsy marina ny filazana fa misy fianarana ambaratonga ambony tsy miankina tsy ara-dalàna zany ka efa mivoaka ivelany izany hoe efa manomboka manao serasera communication izy na efa mandray mpianatra izy fa ny any amin'ny resaka diplôma no adiadin'ny ankizy ary izay ny antom-pisian'ny salon tahaka itony satria raha le fianarana dia efa mijoro ara-dalàna ara-panjakana izy ny diplômany mety mbola andalana fangatahana izy na efa voavaliny anazy dia fotoana anankiray zany ireny ahafahan'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny malala hoe i fianarana Y dia inona daholo diplôma omeny fa afaka 3 taona efa ara-dalàna satria sa mbola andalana sa efa azony zay zany anisan'ny fotoana anankiray zany ny sehatra tahaka itony alalana zay satria
araka ny resaka mandeha izy ianao araka ny fitaranantsika fa nefa za ao anatin'le sehatra dia afaka milaza sy miteny fa tsy misy fianarana mbaratongavao tsy ara-dalàna zany aty amin'ny sehatra tsy miankina raha tsy ara-dalàna izy efa nakatony zareo fa matoa mbola eo misy foana zany fampiresahana ao anatin'le